fitoriana izay nataony Zenizeda zany tonga teto amin'ny integram-pirenena dia mazava ho azy misy procédure lavabe izy io. Eto aloha sorona fa filoham-pirenena fefa niongana no toriana eto. Ya filoham-pirenena fefa niongana no toriany Zenizeda zany satria raha ny fiafarany fitoriana dia fanalana azy tsy ho filoham-pirenena nefa le olona faniongana. Fa zavatra anankiray aza dinona dia tsy mitovy tanteraka amin'ny olo-mpanjakana rehetra izany filoham-pirenena zany. Fa ny tena zava-dehibe tsy maintsy miroso izahay. Miroso izahay amin'ny fanapahan-kevitry ny solombavam-bahoaka rehetra satria amiko tena zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy ary zava-dehibe ho an'ny tanora Zenizeda ny ahafana mahafantatra inona daholo reo corruption na tsindry natao tamin'ny gouvernement na olo-mpanjakana rehetra natao amin'ny filoham-pirenena teo. Satria aorian'ny fanekenay fanekeny solombavam-bahoaka rehetra hoe sokafana ny fitoriana aningay Andry Rajoelina dia aorian'io ny procédure dia enquête parlementaire amin'ny fitantanan'ny firenena sy zavatra nataony rehetra teto zany. Ka za tsy mino hoe hisy solombavam-bahoaka ray anohatra an'izay zavatra zany raha tena solombavam-bahoaka tena mitady an'izany atao hoe fiovana zany na fanovana zany ka izay no procédure tsy mitovy amin'ny mpiasa-mpanjakana ambony izay tonga de mandeha amin'ny ACJ direct any ny enquête rehetra fa mbola misy enquête parlementaire ho anazy. Mazava ho azy misy ACJ ao anatin'io zavatra io ary handalo procédure rehetra. Ity moa zahay ity efa katoko ny farany zay vao tonga le izy procédure nesa azadinona fa zany procédure zany mananikanikana amin'ny 4-5 mois any fa tsy zavatra tonga de mandeha ohatran'izao le izy any tokony farana le izy. Ka dia eto izahay dia mampafantatra ny Zenizeda zany mampafantatra ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy hoentina amin'ny fanapahan-kevitra plénière zany io fanapahan-kevitry io aoriany fandalovana amin'ny chambre ny ACJ ato n'ity antenera-pirenena. De hono foana tsika eto a Madagasikara mazava ho azy zany filoham-pirenena miala eto a Madagasikara handeha hanao voyage mahafiloham-pirenena zay dia tereny lalàna izy hanambara ny vahoaka malagasy. Zay aloha de zavatra tokony mipetraka zay zavatra zay hoe hanambara ny vahoaka malagasy hoe di hoe akary amin'ny toerana ry andeha am'izao fa hijery zavatra mahasoa atsika rehefa miverina kosa izy de manao tatitra ny zavatra nataony. Zany tokony fomba fiasa zany. Fa resaka holoholo hoe ny aloha lalana azy tany dia eo moa diso zay. Za aloha de nahiteny manao an'izao fanambarana izao. Raha misy lalàna hatao fiarovana influenceur reo sy fiarovana facebooker de za vonanao an'izay lalàna zay. Fa za kosa ato ato fa tsy andefitra amin'ny fandikan-dalàna. Tsy hoe anao influenceur ianao de handeha andainga handeha nina moa ty handeha hanompa olona. Zany zavatra zany tsy azo atao ary melony lalàna satria fitezana ny zavatra rehetra manana kolotra itsika. Za tena mbola za tsy miteny atraitsy zay. Za sy teny Andriasoa ndraiky mbola tsy nanao exportation na volamena na indray mandeha. Ary zay olona miteny tsy manao proof satria zavatra tsy nataoko. Fa za aloha hijery hanamafy ny lalàna
fiarovana andro zareo fa za kosa tsy andefitra rehefa avao satria tsy azo lolaoviny ty fireneny ty tsy akory zay teny tokony ataonao na andainga anao na anompo anao na tsy anaja olona anao de atao doly zany zavatra rehetra zany ary mbola tsisy fitondram-panjakana tompo hoe mamela ny rehetra teny azotsika tsara angaman'izay zavatra zay ary zany no zavatra nitakitsika freedom of speech tsy famelana ny olona rehetra hiteny fa zany tsy midika hoe de ho tenenina daholo na zavatra tsy marina hoe mitondra volamena nanao exportation na volamena tsy marina izany aoka kosa ny marina tokony marina fantatsy ny international rehetra ny mitiny natao ny filoham-pirenena io ary io filoham-pirenena io dia nanao mitiny zavatra asony malagasy fa adidiny kosa aloha no miteny sy manao tatitra alohany andehanana tatitra aorian'izay tahaka an'izay koa ny prime ministre miala teto atoerana ianao de mila ampahafantarina voaka malagasy hoay zay ianao avy ihany koa ianao miverina eto Madagasikara mila manao tatitra amy lehibe izy mila mampahafantatra ny Madagasikara malagasy rehetra hoe zao no diako tany